Vatsympana etin'ny pasteur Ratsianarivo Lea. Ry mpiany vavako, ianao no aton'ny nofo rehetra. Amen. Ivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra tomponay sy mpanjakanay io, ampifaliana ary mbola ampanajana tanteraka mandrakariva no andrean'ny foa mampananay ny tenanay ray manontolo eo ambany fahasoavanao mba iarahabanao ray, iarahabanao zanaka ary iarahabanao ihany koa fanahy masina. Sotra indrindra Jesosy malala mankasitraka mankatelina fa noho ny fitiavanao sy ny famindramponao aminay dia mbola nomenao tombonandro indray izahay rehetra mba hivelomanay androany. Nomenao ihany koa hery sy tanjaka fahasalamana Jesosy malala. Mbola ahafahanay indray manatrika anao, mivavaka aminao, miatrika ny voninahitrao ary koa afaka andre koa ny fampaherezana avy aminao. Anitsy lalana anay, anavaozana ihany koa ny fiainanay ray manontolo. Masina loatra nefa ny teninao Jesosy malala koa dia mangataka sy mitalao aminao izay diovy sasao amin'le rahasoanao izay rehetra Jesosy mba andray mendrika andray ny afatrao ary koa avelao reny fanahy masinao anjaka feno anatinay, anampy anay isanandro hitahiry eo amponay ny teninao ary koa anampy anay ampiatry izany eo amin'ny fiainanay fa mba tsy mpiany mpanadino izay. Dia mitenena Jesosy malala araka ny fombanao fa efa voniny izay olonao rehetra andre ary andray ny afatrao amponay. Dia amin'ny anaranao masina sy manan-kery avy any Nazareta Jesosy no angatahanay sy anaovanay izany vavaka izany. Amen. Dia mbola faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo ry havana ary koa manonona ny fahasoavana mba hampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny teny angalantsika vatsim-panahy ty maraina ity dia izay hitantsika ao amin'ny boky ny Efesianina toko 5 ny andininy 17 ihany. Efesianina toko 5 ny andininy 17 ihany mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompony teny. Fa ny lahy no lohan'ny vavy dia tahaka ny Kristy koa no lohan'ny fiangonana ary izy no mpamonjy ny tena. Amen. Fantatsika tsara tokoa ry havana fa Jesosy Kristy no lohan'ny fiangonana. Noho izany dia naoviana tsy ny mpitandrina mihitsy akory no manatanteraka izay tokony atao amin'ny fiangonana izay tandremany. Fa Jesosy Kristy irery ihany no tompo-kevitra farany amin'ny fitaizana izay tokony homena ny fiangonana. Ary izany dia apetrany eo amin'ilay mpanompon'Andriamanitra izay nofidiny mba hitandrina ny fiangonana. Ilay Andriamanitra ivavahantsika koa dia Andriamanitra feno fahendrena, feno fitiavana, ka ny loza mibaiko ny fihetsiky ny vatantsika ray manontolo dia tsy mba napetrany tany amin'ny toerana ambany ohatra hoe tany amin'ny kitrokely ohatra, na tao amin'ny lohalika ohatra na teo amin'ny toeran'ny kibo, fa napetrany tamin'ny toerana ambony indrindra ny lohantsika. Dia mitovy amin'izany koa no tokony ho hita eo anivon'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ry havana. Ny zavatra rehetra izay ho tampiarahana amin'ny fiangonana dia tsy maintsy miainga avy amin'ny Jesosy Kristy ilay lohan'ny fiangonana. Raha sanatria nefa tsy izay no miseho dia afaka mitory-teny ihany ny mpanompon'Andriamanitra fa tsy misy tolotsaina avy amin'ny fanahy masin'Andriamanitra intsony ny teny toriny. Noho izany dia tsy afaka hanova ny toe-po na ny toe-tsain'ny fiangonana intsony ny teny izay ho ambarany eo, satria tsy misy fanatrehan'i Jesosy Kristy ilay lohan'ny fiangonana intsony. Raha mavesatrota izany ny fiangonana miditra ao dia mbola mavesatrota ihany izy mivoaka ao, fa tsy mahita fitsaharana mihitsy akory. Ary tsy mahagaga ry havana izany satria Jesosy Kristy ilay mpamonjy sy mpanafaka antsika tsy ao amin'ilay toerana mahalohan'ny fiangonana azy intsony. Ary ny tenin'Andriamanitra hoe fa ny lahy no lohan'ny vavy dia tahaka ny Kristy koa lohan'ny fiangonana dia azo lazaina tsara ihany koa fa mifandraika amin'izany tokoa ny hoe ny raim-pianakaviana dia tokony apetrakintsika amin'ny toerana ambony sahaza azy ao amin'ny tokantranontsika ao. Raha toa maniry hanana tokantrano tena mirindra sy milamina isika, raha te hanana taranaka vanona isika ary hanana fiainana tokantrano tena mahomby ihany koa. Izany hoe aleo apetraka amin'ny toerana sahaza azy ny raim-pianakaviana mba tsy handringa na handeha amin'izay tsy tokony ho izy ny fiainana tokantranontsika. Ary izany indrindra no antony nametrahan'Andriamanitra ny lohantsika amin'ny toerana ambony ry havana, tahaka izay tokony hametrahantsika ihany koa ny raim-pianakaviana eo amin'ny toerana ambony sahaza azy
ao amin'ny tokantrano. Ary tsy hoe apetraka amin'ny toerana ambony fotsiny ny iray mpianakaviana, fa tena tokony ho to-teny izy eo amin'ny ankonany, tahaka an Jesosy Kristy to-teny koa eo amin'ny fiangonana. Ary izay neny tena mahazava-dehibe ny iray mpianakaviana izay lohan'ny ankonana ry havany. Tena tsara ary zava-dehibe raha mivavaka ny iray mpianakaviana, mametraka ny fiainany eo amin'Andriamanitra, miankina sy mitoky amin'Andriamanitra, satria raha hanao zavatra izy dia tsy haka fanapahan-kevitra amin'ny tenany samy rery mihitsy akory, fa tsy maintsy mangataka ny tolo-tsaina avy amin'ny fanahy masina mandrakariva. Tsy maintsy Jesosy Kristy foana no ataony lohany eo amin'izay zavatra rehetra ataony eo amin'ny fiainan'ny ray manontolo. Ary dia tsy maintsy hitondra fahasoavana sy fitahiana izany, hitondra fahombiazana ho azy sy ny ankonany ray manontolo ihany koa. Raha toa kosa ilay ray mpianakaviana ka mbola tsy ao amin'ny Jesosy, dia mazava ho azy fa raha hanao zavatra izy dia ny fanapahan-keviny samy rery no anatanterahany izay zavatra ataony amin'ny alalan'ny fahaizany sy ny fahalalany izay ananany, izay tsinotsinona tokoa eo anatrehan'ny fahalalàn'Andriamanitra. Ary dia andringa sy tsy ahomby ny tokantrano izany ray mpianakaviana izany, satria tsy misy tolo-tsaina avy amin'ny fanahy masina noraisiny teo amin'izay nataony, ka dia fahantrany eo amin'ny lafiny maro no iainany ireo vady aman-janany. Noho izany dia tsy tokony hoe amin'izao akatoko ny andro fetiny ray izao ry havana, fa isan'andro mihitsy dia mila etsintsika reny, mila etsintsika zanaka ambavaka foana ny ray mpianakaviana, na efa mivavaka izy na tsia. Raha toy izany ka mbola tsy resy lahatra ny ray mpianakaviana hivavaka sy hanantona an'Andriamanitra, dia aokantsika tsy ho faly fotsiny hiteny hoe aleo anao izay tiany izy, fa izay vady aman-janany efa avelany vavaka malalaka dia ampy anay izany. Tsy ry havana, fa didy lehibe ho antsika vady aman-janany tokoa no mivavaka ho azy isan'andro. Adiditsika tokoa ny mangataka sy mitalao amin'i Jesosy Kristy ny hanafahany azy amin'ny geja sy fatotra izay mampahory azy, ary mba hitodiany sy hiverenany amin'ilay Andriamanitra loharanonay. Tsy mora sady tsy vitantsika vetivety anefa izany zavatra izany, fa mangataka ihany koa isika ny fanampian'ny fanahy masina mba tsy ho mora kivy, fa hanana faharetana foana, ary koa mba tokony tenin'Andriamanitra hoe tsy misy tiako very ianareo na dia iray aza, fa samy tiako andova ny fanjakan'ny lanitra avokoa. Tokony ho tsarovantsika ihany koa ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Habakoka 2:7, izay fampaherezana lehibe ho antsika tokoa hoe na dia amin'ny tarehdretra azy izy, andraso ihany fa ho avy tokoa izy ka tsy hijanona. Manana ny fotoanany mantsy ny tompo ry havana, dia tokony hanana faharetana iandry izany koa isika eo amin'ny fiainantsika ray manontolo. Ho an'ireo ray mpianakaviana izay efa nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany sy ny ankonany kosa, dia faly aminy tanteraka Jesosy Kristy ry havana, ary mbola tsy hitsahatra izy hameno azy ny fanahy masina, ampahery azy isan'andro, ampitombo finoana azy, ary azona azy amin'ilay tanany fahamarinany amin'izay rehetra ataony sy izay rehetra lehany. Ko amin'izao akatoko ny fetiny ray izao dia handeha isika reny rehetra, handeha isika zanaka rehetra hiaraka iombom-bavaka, hangataka ny fanahy masin'Andriamanitra, hiasa mahery amin'ireo ray mpianakaviana marobe mbola voafatotry ny asany ratsy ny devoly, tsy hivavaka sy tsy hanantona an'i Jesosy Kristy, fa mbola manamafy ny fony amin'ny fiheverana mahavita tena. Handeha isika hangataka famondram-po sy famelan-keloka ho azy ireo, ka mba hiverenany amin'ilay Andriamanitra mpamonjy tokana. Antsika izay manana ray mpianakaviana efa mivavaka sy tafaray amin'i Jesosy Kristy kosa, dia aleo isika rehetra na reny na zanaka hitoetra tsara, tsy hanao adaladala, satria fantatsika tsara fa vitsy tokoa ny lehilahy mivavaka sy matahotra an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Ny tokony ataontsika dia misaotra an'Andriamanitra isan'andro, fa harena lehibe nomeny tompo antsika izany ray mpianakaviana tsy manapa-tena izany, fa miandro ny tolo-tsain'ny fanahy masina foana isan'andro, ka na inona zavatra ataony dia ny tana maherin'Andriamanitra foana ny mihazona ny asa ataony. Ka na dia miainga eo amin'ilay ray mpianakaviana aza ny fitahiana sy ny bazo fahombiazana, dia tsy maintsy ho tonga ary tafapaka any amin'ny vady aman-janany ihany koa izany avy eo. Raha reny sitsiny tokoa izany ry havana, raha apetrakintsika amin'ny toerana ambony sy sahaza azy ny ray mpianakaviana ao amin'ny tokantranontsika ao, mba hampandeha tsara ny fiainantsika, ary mba hampirindra sy hampilamina tsara araka ny sitrapon'Andriamanitra koa ny tokantranontsika. Ary tsy hijanona amintsika fotsiny ihany ny fahasoavana,
fa hiparitaka any amin'ny taranaka faramandimba rehetra any koa. Fa ny reny mpianakaviana sy ny zanaka kosa dia tokony samy hipetraka amin'ny toerana misy azy tsara. Ho an'ny reny mpianakaviana tokony hanaiky ny vadiny ary ny zanaka kosa ho tia ny ray sy ny reniny mba ho maro andro ivelomana izy. Amen. Ivavaka isika ry havana. Mankasitraka indrindra ry tompo sy nahy sy mpanjakanay amin'ny fitiavanao ny tokantranonay tsirairay avy. Fa mbola nampatsahivinao anay indray androany fa ny lahy tokoa ny lohan'ny vavy tahaka ny Kristy no lohan'ny fiangonana. Nampatsahivinao anay zany androany Jesosy satria hitanao tokoa fa maro be ny tokantrano tsy mametraka ny ray mpianakaviana amin'ny toerana lohany sahaza azy eo amin'ny tokantrano ao. Be dehibe ihany koa anefa amin'izao fotoana farany izao, iray mpianakaviana no tsy mivavaka. Be dehibe ny miankina amin'ny fahaizany sy amin'ny zavatra maro isan-karazany. Tena mihevitra azo mahavita teny, tsy mila fanampiana ny tolosaina avy amin'ny fanahy masina. Ary dia miharihary avy eo ny vokan'ny tokantrano tsy misy fifaliana, tsy misy fiadanana, tokantrano mandringa sy tsy milamina na dia misy aza ny vola, tokantrano mahantra amin'ny lafin-javatra maro hiatraika eo amin'ny fiainan'ny taranaka faramandimina. Misaotra betsaka Jesosy satria ho an'ireny ray mpianakaviana mbola voafatotry ny fanahy ratsy ireny indrindra no tianao iombonana ireny sy zanaka vavaka isan'andro isan'andro. Tsy hoe amin'izao fetin'ireny izao ihany Jesosy fa tokony isan'andro izahay angataka famelan-kelo ka angataka ny fanahy masina ihany koa hiasa mahery ao aminy mba hamahany fatorony ary hamerina azy ao amin'Andriamanitra ilay mpamonjy tokana sy loharanon-aina. Tsy adino koa anefa ireo ray mpianakaviana efa resy lahatra fa ianao Jesosy Kristy no tompony sy mpamonjy azy sy ny ankonany. Mangataka aminao zay Jesosy malala, aza mitsahatra miditra an-tsehatra eo amin'ny fiainany ianao ary mameno azy koa ny fanahy masina ampahery azy raha tojo ho fahasarotana izy, ampitombo finoana azy koa ary mba hiazona azy amin'ny tana maherinao. Ka dia ho tanteraka sy ho lavorary tokoa ny izy zavatra ataony mba hitondra fitahiana, fahasoavana, fifaliana sy fiadanam-po ho an'ny ankonany ray manontolo. Dia mba hampitombo fitiavana koa izay reny sy zanaka Jesosy malala, ka tsy adinonay mihitsy ny hitondram-bavaka ireo ray mpianakaviana rehetra na efa mivavaka izy na tsia. Ho tsarovana foana ihany koa ny ametraka azy ireo amin'ny toerana lohany eo amin'ny tokantrano ary mba ho toteny koa izy eo amin'ny fianakaviana ray manontolo. Amen. Raisoa ny tsodranomasina avy amin'Andriamanitra raitsika. Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso antsika ho amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'ny Kristy, rehefa niaritra fahoriana vetivety isika, dia izy no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra antsika, ary koa hanintsy lalana ny fontsika ho amin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ho amin'ny faharetan'i Kristy. Ho tanteraka tokoa n'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Aleluia. Amen.